hitan'ny lisany rehefa hoe misy olona zany bokona be izy dia manoro izy hoe io lesbaine rehefa ohatra hoe te ho tsaratsara forme ialahy dia mila mihinana protéine dia ahenaena kely ny glucide dia ohatrohatran'izao ny lipide dia ialahy hoe ok ary ok fa tena tsisy olona tena manazava mihitsy hoe ahoana zany hoe tena mihinana protéine zany. Anisan'ny zavatra tena mba nahaliana anahy mihitsy zany taloha satria ny olona rehetra dia mitantara an'izany daholo hoe mila mihinana protéine dia hoy izy hoe le protéine le poudre ve dia hoe antsy le poudre ka fa le protéine eny dia kay le izy amin'ny sakafontsika rehetrarehetra kay misy protéine dia ohatran'izany resahantsika androany miaraka eto amin'ity karazana vidéo vaovao ty izay mampafantatra anao manome fahalalana anao avy amina olona tsotra izay efa niaina kely an'izany. Za moa zany tsy hoe dokotera tsinotsinona fa mba olona tsotra dia misy documenté dia manazava anareo mahitsy be hoe ohatrany ahoana zany izany hoe mihinana protéine zany. Dia voalohany indrindra aloha zany ny tsara ho fantatra aloha zany dia protéine tsy hoe lay poudre izay ho an'ny ry zalahy le hoe le misy bandibokona be avy any anaty salina dia le avy mibata be izy dia misotra an'le aniny iny dia laha tonga dia hoe iny zany le mahabokana fa tsy mahafaty ve iny dia ohatran'izay moa zany le eritreritra foana fa iny zany natao hoe poudre na protéine zany poudre de lait moa zany izy iny dia zavatra ohatrany hoe anampiana fotsiny zany eny izay hoe fanampin-tsakafo moa zany raha filazako azy manokana tsy haiko na zay ny tena mavita mandika an'le hoe complément alimentaire fa rehefa hoe mila mihinana protéine zany dia amin'ny sakafosika isan'andro dia misy protéine fa isika fotsiny zany no mitsinjara anazy mandritra ny andro dia asiana an'io ny sakafo. Dia raha fomba fijeriko zany ohatra zany eto Madagasikara dia ny protéine dia anisan'ny zavatra somary sarotsarotra kely mihinana azy indrindra raha hoe hohanina amin'ny fomba madio tsara zany dia ianao zany no mila mandanjalanja an'izay. Mahatsara ny protéine aloha zany dia rehefa mihinana protéine ianao dia lasa mahazo muscle satria protéine no sakafon'ny muscle zany dia avy eo ianao koa lasa ahoana moa zany rehefa ohatra hoe misy régénération zany ao anatin'ny vatanao dia rapidapida kokoa zany ny vatanao amin'ny resaka récupération raha matory tsara koa moa anatin'izany misy condition be da be zany le izy dia matetika tsy hoe matetika fa tena lasa salama tsara ianao rehefa ampy tsara ny protéine dia mazava tsara moa zany fa ilaina ho amin'ny fahasalamana mila voalanjalanja ao anaty sakafo zany ny atao hoe protéine fa eo amin'izay zany le fanontaniana hoe ahoana zany zany hoe mihinana protéine zany firy no hanina isan'andro sy ny sisa dia io moa le misy resaka be da be hoe 2 grammes raha mikotrana 2 grammes isaky ny poids de corps raha mikotrana dia ohatra hoe 1 gramme virgule 8 raha ohatra hoe tsy mikotrana dia iny zany anisan'ny hoe karazana détail fotsiny le izy fa raha ohatra te hihinana protéine anao dia atombohy amin'ity détail anankiray ity fotsiny dia mitanao fa miova ny vatanao misalama. Ho tantaraiko anareo amin'izay zany hoe inona zany ilay protéine anisan'ny protéine misy zany tena anisan'ny tena tiako ary tsara resaka rapport qualité prix dia ny atody. Dia ny atody zany hohaninao dia atao œuf dur izy na endasina tsy atao be menaka be raha manendy azy dia iny no hohaninao ohatra hoe atao sakafo maraina. Dia iny moa zany ho an'ny lehilahy dia naraka ny voalazan'ny mpikaroka moa zany dia hoe ny lehilahy afaka mihinana atody 4 isan'andro, vehivavy afaka mihinana atody 3 izay raha tsy diso dia hitanao fa mitombo ny protéine hohaninao. Dia ankoatran'izay koa ny akoho blanc de poulet dia fikarakarana anazy moa zany tsy mila atao be menaka fa karakaraina amin'izay fomba tsy haiko ohatra hoe menaka iray sotro ohatra dia ampiarahana amina legioma ohatra ny eo akaikiny fa zay moa zany mbola resaka hafa indray. Dia ny ankoatran'izay be da be izay mety sarotsarotra hita eto amin'ny tanàna misy koa ohatra hoe dinde afaka mihinana dinde ianao fa zavatra anisan'ny sarotra hita zany raha fijeriko azy fa ianao mety mahita. Dia ao anisan'izany koa ny henan-kisoa koa azo hohanina nofony moa zany fa tsy le taviny iny dia karakaraina tsara fotsiny ampangotrahana kely izy amin'izay mba tsy atahorana akarary dia zay vao endasina araka izay mampety anazy.
De isanandro anao zany mila miezaka mihinana zay na de ataoko ohatra hoe mihinana atody fotsiny isanandro de efa dingana mahasalama tsara zany. Ao anatin'izany koa ohatra ny hen'omby fa ny hen'omby tsy de azo atao betsaka loatra fa kelikely ary zay mampety azy fotsiny. De mila gerena tsara fotsiny zany hoe amin'ny fomba ohatrany ahoana ny hinanana azy firy grama isanandro arakaraky ny activité anao. Fa zay indray ho resantsika ao anatina vidéo hafa. Fa anisan'ny zavatra hafa foana moa zany le hoe misy miteny mila mihinana protéine de hoe ahoana manao an'izany de zay no nazavaiko anareo satria ohatrany hoe tsy haiko ohatranazy ohatra miverivery mihitsy taloha hoe ahoana ary zany hoe mihinana protéine zany. Fa ny fanampy moa zany de misy an'le poudre de lait iny azonareo atao fanampiny raha ohatra hoe tsy ampy le izy satria iny manko manampy anareo mba tsy hoe hikarakara hena be ohatra nefa maika de ilaina iny de ohatran'izay le izy de zay video antsika androany momban'ny protéine de mazotola isany.